inona anao zatao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotapenaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy meolanja ny fiainanao. Miarabanareo indray izay androany ametizima faharoapolo febroary ity mitondra ny tsiram-pisaodian'ny fahamarinana no soratany mpanompon'Andriamanitra Paster Krisa kilomety izay omeny fisaorana manokana ny amin'ny fahafahanay manatanteraka izao famakina ny raha-pisaodian'androany izao. Ny loha hevitra nentiny tamin'ity androandroany ity dia hoe ny tena fitahian'ny vavaka ary ny tenin'Andriamanitra nentiny tao anatin'izany dia ny jaona voalohany toko 5:4 ary izao ny fahasahinana anantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitraponsika dia mihaino antsika izy amaina izay mihitsy. Ny tena fitahian'ny vavaka dia tsy ireo fangatahana sy fitalahoana ataontsika mba valy-teny raintsika any an-danitra. Raha vavaka ianao ka tsy mihaino anao Andriamanitra dia zava-poana ny vavaka. Fa isaorana ny Andriamanitra manana toky isika, manana antoka fa mihaino izy rehefa mivavaka isika. Ary izao ny fahasahinana anantsika aminy fa raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy ny jaona voalohany toko 5:4. Ny fahasahinana anantsika dia ny hoe isaky ny mangataka zavatra manao fangatahana araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy ary mamaly. Ny ampoany voalohany amin'ny valiteny dia ny fahatongavan-tsaina sy ny fanomafisana izay omeny anao amin'ny fanahinao fa mihaino anao sy mamaly anao izy. Fitahiana lehibe izany. Hoy Jesosy amin'ny jaona toko 10:10 tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo mba hananendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Kanto tokoa izany. Voatendry andray valiny ianao rehefa manao fangatahana na manambara-didy amin'ny anaran'i Jesosy. Misy soratra masina hafa tsara ihany koa amin'ny jaona toko 1:14 izao ny voalaza ao mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anaraka ianareo mangatady azy ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Ny sitrapon'Andriamanitra dia nahatanterahan'ny fangatahanao mba ho feno ny fifalianao. Izy no rainao be fitiavana any an-danitra ary afaka matoky ianao rehefa mametraka ny fangatahanao eo anatrehany miaraka mitoky fa azo ny valiny koa amin'ny vavaha mipatikina mandrakariva. Misy kristiana tsy mangataka mipatikina mihitsy. Izany angamba dia noho izy ireo tsy mahalala ny sitrapony. Ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy hiazona zavatra tsara aminao koa matoky rehefa mangataka ny zavatra tsara indrindra ny fiainana aminy. Raha tsy matoky tena eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia tsy ahomby amin'ny dianao amin'ny finoana. Ao Mateo 7:1 Jesosy dia nilaza hoe koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala anome zava-tsy ho any zanakareo tsy mainka avany ray nareo izay any an-danitra ary zava-tsy ho an'izay mangataka aminy eritrereto tsara izany. Ny fandalinana izany teny izay nomeny mpanompon'Andriamanitra androany izany dia ny Marka toko 1:4 sy ny Efesiana toko 1:9 ary Salamo 1:5. Ao ihany koa ny drafitra famakiana baiboly herintaona izay arahantsika isan'andro dia ny Marka toko 7 tsika androany ary sy ny eo amin'ny 7:7 ka hatramin'ny 5:30. Ny testamenta taloha dia ny Levitikosy toko 13:5. Ao ihany koa ny drafitra famakiana baiboly taona dia ny asan'ny apôstôly toko 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny Salamo 7:20 ary 9:20. Ao ihany ny vavaka izay ataontsika isan'andro izay ho ataoko ary raha ny tokantrano ianao dia mivavaha ary ao izay vavaka izay atao eto amin'izao fotoana izao. Ray mpamindra fosy marino. Ray mpamindra fosy marino. Ny tanin'ny fahamarinan'ny teninao aho. Ny tanin'ny fahamarinan'ny teninao aho. Ny fitiavanao sy ny hatsara-ponao mandrakizay. Ny fitiavanao sy ny hatsara-ponao mandrakizay. Na dia ankehitriny aza. Na dia ankehitriny aza. Dia miha-matanjaka ny fahatokiako. Dia matanjaka ny fahatokiako. Angataka izay tiako. Angataka izay tiako. Satria fantatro. Satria fantatro. Fa mahafinaritra anao ny mihaino sy mamaly vavaka ataoko. Fa mahafinaritra anao ny mihaino sy mamaly vavaka ataoko. Feno ny fifaliako androany. Feno ny fifaliako androany. Rehefa mahazo valim-bavaka. Rehefa mahazo valim-bavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dia manao mandram-piona indray ara-pitsindraitsika amin'ny aona. Inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve?
tsy maninona na aiza na aiza ka tsao mivahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka hideran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotam-penaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy, meu lanja ny fiainanao.